Aterina indray ny arava Douglas Tokovavy amin'ity takarivan'ny alarobia ity hanasananao ihany koa izany rehetra izany anaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao ito amin'ny fahitalavitra ma-TV isan'ny hoentina amintsika amin'ity takariva ity ny fanamarinan'ireo ety avy any Etazonia any ny firenena Amerikanina izany ny fiverenan'ny fahaleovantenan'izy ireo nanambarana izany fahaleovantena izany eo amin'ny sehatra politika indray kosa dia ny fiaonana teo amin'ny solombavambahoaka sy ny filohan'ny repoblika ny mahakasika ny raharaha ery Madagasikara nazahoana akony ihany koa ka dia hoentina amintsika raha efa ela no ny andrasana azy dia tamin'ity androandroany ity no nanatanterahana ny fiaonana teo amin'ny solotenan'ny tompon'andraikitra ao anatin'ny anteny meram-pirenena zany sy ny filoha-pirenena Rajaonarimampianina teny amin'ny lampam-panjakana ny avoloha teny raha ny fantatra dia santatra ao anatin'ny dinika ihany ity ny tanterahana androany ity. No tanterahana androany teny milapan'ny avoloha ny dinika teo amin'ny solotenan'ny anteny meram-pirenena sy ny filoha-pirenena Rajaonarimampianina dinika izay tafiditra amin'ny fametrahana fitoniana eto amin'ny firenena. Teny amin'ny lampam-panjakana teny avoloha no niraisin'ny filoha-pirenena ny solotena avy amin'ny parlementaire, solotena izay ahitana mikambana avy amin'ny maharitry ny anteny meram-pirenena ary ny solotena amin'ny vondrona parlementaire. Ny tanteraka amin'ny fiaonana ary tsy azona atrehan'ny mpanao gazety. Tsy nisy mipika ny dinika teo amin'ny rotonta. Raha nitatitra voaray, tsy nisy mifanapa-kevitra niraisin'izy ireo tao anatin'ny fiaonana. Mbola nijanona ho dinika savarananto ny fiaonana teo amin'ny filoha-pirenena Rajaonarimampianina sy ny delegasiona avy amin'ny anteny meram-pirenena teny amin'ny lapan'ny avoloha. Fepetra efatra no napetraka ao anatin'izany ny fitenenana amin'ny vahoaka malagasy, ny ametrahana diana ho an'ny fandraisana andraikitra. Tsy tokony hijiran'ny vondrona iraisam-pirenena ny dinika, tokony hajanona ny fanenjehana ny solombavambahoaka ny boriboritany faharoa Lanto Rakotomanga ary tokony amin'ny toerana tsy miandany no hanaovana ny dinika eo amin'ny solombavambahoaka sy ny filoha-pirenena. Arak'izany dia mbola hitony fiaonana eo amin'ny filoha-pirenena Rajaonarimampianina sy ny solombavambahoaka. Tsy mbola voafaritra hatreto ny fotoana sy ny toerana hanaovana ny dinika manaraka eo amin'ny rotonta.